Manohana ny sy ny fanovanana lalam-panorenana melohan'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ny antoko kitana ho azy ireo dia lalam-panorenana nolahiny atao anatin'ny amboletra nandritry ny tetezamity ary notsipahan'ny vondrony iraisam-pirenena no misy amin'izao fotoan'izao. Manohana ny fanovana ny andiny fa 350 450 550 ary ny 750 amin'ny lalam-panorenana amin'ny tenany. Mampirisika ny président de la République tsy emitra amin'ny fanapahan-kevitrany fa kosa sy zanona amina toilettage fotsiny zanona amin'ny article 47 na article 54 fa izery fotony nisy mahapety an'io lalam-panorenana io. Vokatry zany fa enina tokony ho foanana ny chapitre 2 miaraka amin'ny article rehetrarehetra 153, 154, 155 et 156 satria io chapitre 2 io zay mikasika ny collectivité décentralisée rehefa vakisika sara ity lalam-panorenana ty dia misy vondrona anankiroa zany hoe misy collectivité anankiroa zay mifanisaka dia ny région sy ny province. Ny antoko kitana dia nilaza fa tsy lalam-panorenana tokana fa lalam-panorenana afaka hisafidianana no aroso amin'ny vahoaka. Miantso ny antoko politika manohana ny foto-kevitra sosialy demokraty hitambatra ary hanolotra ny lalam-panorenana mandala ny fampiavana pirenena. Manao ansoava amin'ny président de la République hiasa par politika mois de novembre anao dialogue national amin'ny lalam-panorenana io. Faharoa teto koa zay nanapa-kevitra mianso ny parti politique zay mieux pour la réconciliation anao plateforme izery ny lalam-panorenana de réconciliation nationale zay zany tapaka teto ho Malisandroana. Ny volana febroary na marsa 2024 no tokony isiany fifidianana lalam-panorenana vaovao araka ny hevitry ny antoko kitana ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024.